Amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy fifampidinihina ihany no hahafahana mamaha ny olana ankehitriny, hoy ny filohan'ny antenimierandoholona Tany demokratika Madagasikara, ka tokony ao anatin'ny sehatra manara-dalàna hatrany no hamahana ny olana. Ireo no nisongadina nandritra ny lahateny nataon'ny filohan'ny antenimierandoholona tao anatin'ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohan'ity antenimiera ity. Somarina fana ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny antenimierandoholona androany. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny filohan'ity androm-panjakana ity dia nitsangana ny loholona avy amin'ny antoko maparana nohatra izay voalazan'ny rivotra koto vao. Nabarana ity loholona mapara ity fa tsy kabary fanokafana velively no nataon'ny filohan'ity androm-panjakana ity fa kabary hafa mihitsy. Tsy discours d'ouverture ataonao zany monsieur le président. Okanao hana discours d'ouverture raha ohatra ka manana zohite critique zahay ianao zahay ka mbo afaka mivolagna monsieur le président ataovy tsara discours d'ouverture fotsiny fa izahay aza critiquenao monsieur le président. Fa nandritra izany fanokafana ny fitaom-pivoriana voalohany izany no ny antson'ny filohan'ny antenimierandoholona rivotra koto vao ny rehetra mba samy hitandro ny lalàna misy ka tokony ho fifampiresahana ao anatin'ny hatrany lalàna hatrany no hamahana ny olana misy. Satria ny fahalalanao dia mijanona eo amin'ireo fahalalany sasany. Koa zany ny fomba fampitana amin'izao fotoana izao, tena dia ny filoham-pirenena sy isika tarika menadidy ary dia mampikita vaovao ihany koa amin'ireo fampahalalam-baovao ireo. Sarafady izy ireo, ilain'ireo, tsy afaka manohitra an'izany isika, tsy fampiatsiady isika amin'izy ireo satria ilainy takiny vanim-potoana zany. Kanefa tsy maintsy mahatsiaro koa ireo fampita vaovao ireo. Indrindra isika miditra atin'ireo fampitana vaovao ireo fa sanatria avy ireny mety ampisy mikorotana sy mifampidina trano eto amin'ny firenena. Raha ny voafaritry ny lalam-panorenana dia miatomboka ny talata voalohany amin'ny volana May ny fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny antenimiera. Aharitra 90 andro izany fivoriana izany.